Ny hôpitaly Ambomiandra kosa no nisafidian'ny mpianatra taona faharoa amin'ny lalam-piofanana marketing eo anivon'ny sekoly ambony ESK anaovana asa soa mba hitondrana anjara biriky amin'ny fitsaboana ireo zaza avy amin'ny fianakaviana sahirana. Nitondra anjara biriky ho fanampiana ireo marary tena sahirana eo anivon'ny hôpitaly Ambohimantra ny mpianatra taona faharoa lalam-piofanana marketing avy eo amin'ny ESSK omaly. Ny ankizy izay sahirana eto anivon'ny hôpitaly hanomezana akanjo sy fanafody ary ihany koa bodofotsy ho an'ny hôpitaly sy nebulizeur satria efa mibetsaka koa izany ankizy sepotra ankehitriny dia hanomezana fanampiana azy ireo izany. Ity hetsika ity koa moa izany dia tafiditra anatin'ny matière anankiray izay antsoina hoe technique de créativité izay fampandrosoana ny créativité any tsirairay avy ka izany no antony antom-pisian'ity hetsika iray ity ary indrindra ho fanampiana sy fampandrosoana ny hôpitaly. Zava-dehibe raha ny voalazan'ireo solotenan'ity tobim-pahasalamana ity ny hetsika fahatsiarovana ny mpiarabelona toy izao satria dia betsaka ireo olona sahirana tsaboana eto anivon'ny hôpitaly. Raha ny fanazavana ny hoentin'ny talelefitra ara-teknika eto amin'ny CHU Ambohimantra dia betsaka ny zaza tratry ny fahaseporana amin'izao vanim-potoana izao ary tokony hitondra ny zanany eny amin'ny toeram-pitsaboana ireo izay sendra izany. Voalohany indrindra aloha ny zaza sepotra dia ny tsara indrindra manatitra tobim-pahasalamana indrindra satria tsy fantatrao izay fivoarana izy ny complication sy ny evolution ny zavatra rehetra io fa ny aty amin'ny tobim-pahasalamana na ny hôpitaly no afaka mandray tanana ny zaza indrindra zaza mena vava izany dia aleo tony ny tenena indray aman-dreny aloha tonga dia manatitra hôpitaly na pitsaboana raha ho sepotra ny zaza satria tsy vitan'ny zavatra kely any an-trano tsika mantsy zazatra n'ilay manao auto-médication izay filasana azy fa raha olon-dehibe mba ny olon-dehibe afaka miteny fa ny zaza tsy miteny dia izay ny toro-hevitra voalohany indrindra dia tsika zao efa mba hiditra ririnina dia tandreminy zaza tsy ho tratran'ny atsika izay ny tena zava-dehibe voalohany indrindra dia ny tontolo iainana koa tafiditra maty ilay rivotra maloto izany tsika fako mandory fako ny olona mifoka sigara indrindra raha manana zaza voateraka ianao tsy tsara mihitsy ny zazakely misy vovo-tsigara izay zany tonga dia mahatonga an'ilay zaza ho sepotra dia ny environnement izany efa nolazaiko teo dia ny olona voangripa raha teo moa izany dia tsy tsara fantaky fa mora mifindra satria zavatra vitanina ny matetika Hatreto dia tsy misy olana ny resaka oxygène eto amin'ny hôpitaly Ambohimantra. Nosoritan'ireo mpitsabo kosa nefa fa rehefa mitombo ny marary dia mitombo ihany koa ny fampiasana izany oxygène izany.